ko daholo ny zanak'Gasikara de hoe aiza ny faritra tian'ny vehivavy rehefa kitihana. De eto amin'ny eto amin'ny sofina eto hitanareo ty, eto amin'ny sofina eto ity ravin-tsofina ity elahy zany mba mila elahy milalao ny molotra elahy moa zany ny anaikitra nito ho an'ny vehivavy koa tsikiry tsara le tai-tsofina satria tsy maintsy leladelaka an'io raha miseka raha ohatra ka hoe ny tai-tsofina ndray koa mba loto be de sarotra be. Mila zany eto leolovina tsara leladelafina atao ohatran'izao hitalisa le atao ohatran'izao elahy zany leladelaka le izy atao mihetsiketsiky ohatran'izao mangoritsina tsara ny vehivavy amin'izay fotoana izay. De somary mibitsibitsika ihany koa elahy mandritra an'izay le mikitikitika eto elahy de za afaka mikitika ny nono, afaka mikitika nono ihany koa elahy amin'izay fotoana izay de mba mahatsara madama zany. Manaraka ihany koa de eto amin'ny hitanareo ty efa nataoko le publication ity eto amin'ny manodidina eto zany, eto manodidina eto io na amin'ny ilany eto tsara ihany koa zany le tian'ny madama mba eto kitihana elahy ary indrindra horohana le izy. Manaraka de eto amin'ny valahana sisiny anankiroa ny vehivavy eto rehefa mikitika vehivavy elahy tsy kasokasoana atao mafizoatra zany fa atao miadakadana ohatran'izao. Hitanareo atao miadakadana ohatran'izao ny mikitika vehivavy. Misy mikotrana mialohan'ny lelona ataoko tany de miezaka zanareo mijery le vidéo manao mijery le vidéo de mba tsara le izy mba hoe sady ampiana atao massage ihany koa ity tanany ity mbola ataoko zay vidéo zay mahakasika le mila atao massage tsara ny tanana mba folapolahana tsara indrindra fa ho an'ny lehilahy satria elahy mikitika vehivavy. Aiza ihany koa eto ambanin'ny fotra raha somary ngezangeza aloha madama de sarotra be le izy fa raha ohatra ka hoe raha ohatra madama ka somary kelikely de mankafy tsara mihitsy madama le eto ambany fotra eto no izany ho alisany zany rehefa hikitika madama de eto ambany fotra eto atao tsara kitikitika tsara le izy atao miadakadana ohatran'izao. Mila manao an'izay répétition kely zay lisany rehefa le na rehefa tsisy atao ina elahy de manao an'izay. De eto amin'ny nono rehefa hikitika nono lisany eto amin'ny nono madama eto tiany madama ihany koa izy de tsy bedabetaina be ohatran'ireny beda enina reny fa mba kasokasoana atao milamina tsara aloha ny vatana manodidina. De eto amin'ilay nono lohany kely eto somary lolovina kely ohatran'izao de na koa somary kitihana kely ohatran'izao ambon'izay koa elahy hoe nono kely alezy eo le izy moa zany tsisy raha tsy bevoky madama raha tsy mampinono madama tsisy rano mivoaka io de mba nono elahy miadana moramora eo le izy mandritra izay le elahy le amin'ny nono iny tsy kakerina koa le izy afaka sotosotomina kely atao ohatran'izao sotosotomina kely ohatran'izao ilay lohanono de tsy misetrasetra hoa jereo foana hoe tia madama ve le izy satria mandritra ny lelo mantsy elahy midiridiry be vao masony elahy de jereo hoe ohatrany ahoana mankafy ve izy satria ho an'ny vehivavy ihany koa rehefa manambady izy de ny fafinaretan'ny lehilahy de tsy maintsy hoe eo amin'ilay hoe lely karaha ohatra ndreka mbola kamo ilely menatra be zako ny lely satria ohatra ny kamo be ako de mijanona célibataire ndry ndana foana no mipetraka any amin'ny dada sineny any fa tsy misy olana zany mipetraka any amin'ny dada sineny any ndry de any mipetraka tsy misy olana fa tsy manambady aty ndray de ohatran'ny safa matahotra de zany ange anisany mampikorotana ny tokantrano ihany koa kalapiso kely eto amin'ny tapory indrindray sahatsika rehefa kitika tapory elahy de jereo tsara rehefa mienta madama de mibindina ilay tapory anankiroa iny de ambon'izay koa misy le farano kely eto amin'ny clitoris jereo tsara fa tsy maintsy misy ohatran'ny voaka kely ohatran'izao eo eto aloha le tapory anankiroa zany ito ohatran'izao de eto aloha indray avy eo ity ilay clitoris hitanareo manao ohatran'izao le clitoris ito mivoaka kely manao ohatran'izao lasa maranitra manao ohatran'izao zany le paozin'ilay clitoris ka amin'izay fotoana izay rehefa hitany elahy le misy mibindina manao ohatran'izao de mientana i madama rehefa mikitika le izy ihany koa elahy zany tsy misetrasetra be fa lela no tsara anaovana le izy zany rehefa manao le lafina tsara atao manodidina manao ohatran'izao. Ny tanany elahy mantsy raha ohatra ka hoe tanana tsy misasa koa de sarotra be fa ilaina zany madio tsara foana de le lafina tsara atao tsara mihitsy le izy de zay mampety anazy. Ny farany de eto amin'ny ambany fe eto amin'ny ina moa zany filazana ito eto amin'ny lohalika eto ambany lohalika laferana zany filazana azy eto amin'ny fe amin'ny ambany iny de iny koa tiany vehivavy de zay.
nareo roa za raha ohatra ka le miaraka mikotrana kely mikotrana malefaka mandritra ny 10 minitra eo nareo roa dia iny dia efa anisany ilain'ny vatana ihany koa iny dia mba ilaina le kotrana ho dia atao amin'izay mba malefaka tsara ny vatana ary manaova ihany koa bakiraro dia amin'izay mba tsy miala ny fifantohana mba mifantoka tsara zany ianao satria mafana foana raha fa mangatsiaka mantsy le tongotra dia tarareo ny olona marary le manao akanjo mafana be indrindra fa manao bakiraro satria miainga avy any amin'ny ambany ilay hatsiaka nohon'izany zany bakiraro atao tsara be. Ny zava-dehibe anefa dia hoe mitiavy ihany koa le olona miaraka amin'ny alahy raha tsy tiany alahy raha tsy mifankatia ianareo roa tsisy lelo mandeha ny zany fifankatiavana aloha atao manjaka rehefa mety le izy dia mandeha foana ny lelo. Zay fa mankasitraka tompoko.